Mitoy ny fanamariana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny samvaka ny valo sivy ary folo oktobra izao dia isy ny porte ouverte atao amin'ny DLC Anosy avy eo tohizana amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Mitondra fanazavana misimisy kokoa ny talia generaly ny Samvoa Andriamatoa Ratsimbazafi Serge. Ny favalo fasivy ary ny fafolo ny voana oktobra zao dia journée porte ouverte moa zany ny raha nareo amin'ny Samvoa moa zany. Marihako fa ny folo ny voana oktobra dia journée des écoles moa zany no anamarihana izy io. Ny hita anatin'ny porte ouverte io moa zany dia ny fampahafantarana ny asan'ny Samvoa, Samvoa taloha, Samvoa ankehitriny ary ny Samvoa ho avy. Ny 16 sy ny 17 oktobra moa zany dia isy ny jeu corporatif izay ao amin'ny Mahamasina moa zany no anatanterahana izany. Ny fahavalo ambin'ny folo ny voana oktobra alahady izy io dia isy moa zany ny 7 km ny Samvoa izay miala eo amin'ny Anosy devant ny tribunal moa zany dia mifarana ao amin'ny vavahady ny stady Mahamasina moa zany no iarahana amin'ny Samvoa. Misoratra anara moa zany dia ao amin'ny super musique Analakely. Mbola misy ihany koa moa zany ny 25 oktobra dia io moa zany match rugby anankiefatra be zao izy io dia iarahana amin'ny ligue sy ny fédération ary ny section. Ary ny loka azo amin'izy io dia omby efatra, ady omby efatra moa zany tena filaza azy ary mamarina zany dia ny fahatelopolo ny voana oktobra dia ny fanomezana mari-boninahitra ireo mpiasa mendrika ao amin'ny Samvoa, ireo mpiasa izay niasa nihoatra ny 10 taona ary ny 20 taona miaka. Iaraka ifanentana moa zany sika amin'ny alalan'ny fahadiovana ary tsy kilalao fotsiny na fety fotsiny fa zay resaka teo zay hoe fahentanana faobe amin'ny alalan'ny fahadiovana moa zany no iarahana amin'ny Samvoa. Ndao hiara ilalao isika miaraka amin'ny Samvoa. Ny tena filamatra moa dia renivohitra, voankazo sy madio.